Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany manaraka ny Epifaniany ny soratra masina voalahatra vakiany araka ny perikopa fanekena taloha bokon'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko faha 1 ho vakiana manomboka amin'ny 5. Ary iny Saoly tonga nandroka ny omby avy tany an-tsara ka nanao hoe ino ny zato nanjon'ny olona no nitomany izy, ary nambarany azy ny teny natao Jabesy. Dia nilasaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra ka nirehitra mafy ny fahatezerany Saoly zanak'Israely, ary 3 alina no isan'ny lehilahy amin'ny Joda. Ary io izy tamin'ny iraka izay tonga teo. Zao no lazainareo amponao Jabesy Gileady. Raha mbitso ilay efa mafampaniana dia izy famonjena ho anareo. Dia tonga ny iraka ka nanambara izany tamin'ny natao Jabesy, ka dia faly ireo. Ary io ny mponina natao Jabesy. Raha mbitso no ivoahanay hoeny aminareo, dia ataonareo aminay izay rehetra sitrakareo. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy voalohany no soratan'i Petera Apôstôly. Petera voalohany toko faha 2 ho vakiana manomboka amin'ny 7. Manatsara ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahora n'Andriamanitra, manatsara ny mpanjaka. Ianareo mpanono, manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny sary kokoa. Fa zao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona ny laza raha tahin-kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahin manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsona anareo. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo diany, izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny ho an'ny tsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho verina ny amin'ny fahamarinana. Ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana anareo. Fa efa nanitoniondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niveriny ho an'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Ho faranana eo amin'ny filazantsara masina araka ny Loka.
vakina manomboka amin'ny andiny fasily amin'ny telopolo ary avy amin'izany ho anakina lantozy telo. Ary ny anankiray tamin'ireo ratsy nantona telo ireo dia niteny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe: tsy ianao va Kristy? Vonjeo no tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe: moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaeto izao aza. Ary marina nanamelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary io izy: Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao any paradisa. Masina ny tenin'ny Tompo. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao anjara amin'ny teninao androany. Izany dia mampianatra anay hiteny tsara ny anaranao fa tsy sanatria hanamaro azy. Raha ihay niafatrao ary izahay dia feno ny fanahinao masina, indrindra ny mpanomponao izay novidianao hitondra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.